maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho amin'ny fanainareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana ny fahalalana tsarin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra nahatratra izao maraim-baovao ny amin'ny atalata izao. Dia isaotra sy iderin'Andriamanitra isika riavana malala omany eo am-pilatanareo ny salamo fa 7:100 andininy fa 2:100 ka hatramin'ny fa 9:100. Salamo fa 7:100 ny andininy fa 2:100 ka hatramin'ny fa 9:100. Aoka hitsangana ianareo riavana malala. Isaotra sy iderin'Andriamanitra isika rehefa hita ny salamo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Atao-poko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorina anie ianao Jehovah, ampianaro any didinao. Ny molotso ny nentiko ny laza, ny fitsipika rehetra naloky ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no ifaliako, tahaka ny ifaliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao saintsainiko, ary hodiniko ny lalanao. Ny didinao iravoravoko, tsy ho adinoiko ny teninao. Amen. Ivavaka isika. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay ry Tompo Andriamanitray. Fa Andriamanitra lehibe sady masina ianao. Andriamanitra tompony hery sy fahefana rehetra ianao. Andriamanitra be voninahitra ianao. Andriamanitra mpahary sy mpamorona izao tontolo izao. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa mbola nomenao ny fahazavana, nomenao tombonandro ahafahanay mivelona ito amin'ny tany izay nametrahanao, anay hijoroana ivavolombelonao. Misaotra anao ihany koa izahay amin'ity andro lehibe sady sarobidy indrindra, manerana ny sahan'ny FJKM dia ny fitsingerenany ny orenany fiangonan'ny FJKM. Miara-paly ny mpino FJKM rehetra nahatratra izao fitsingerenany nahateran'ny fiangonana izao. Izany ny tanteraka Tompo dia teo ny fitantananao ny fiangonana nandritry ny izay 7-20 taona izay. Misaotra anao izay Tompo, fa mbola miorina ny fiangonana ankehitriny ary mbola mitory ny teninao amin'ny fahamarinana ary apetraka eo am-pelatananao ny fitohizan'ny asa rehetra izay mbola ao atao. Andriamanitra, ndreto ny vahoakanao mitady anao mangeta hitanao fatratra amin'ity anio ity. Mahatsiaro izay raha manantona anao hoe tsy tanteraka izahay, nefa matoko fa ilay Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be famindram-po ary miantra sy mangoraka anay, ka mamindra fo aminay raha miaiky ny fahotanay izahay. Mino sy matoko izay fa mihaino ny vavaka sy fifonana izay asandratray ianao amin'ny tsy fahatanteranay rehetra. Raisinay amin'ny fifaliana ary Andriamanitra, ny familan-keloka izay omenao anay, izay atolotra ao anay amin'ity anio ity. Andre ny teninao ireto vahoakanao, iaino izany afatrao izany. Ny fanainao masina ialoha lalana ampiteny ny mpanomponao, ary mitenena Jesosy araka ny fombanao. Eo avonin-kainy ndraiky mpanomponao. Amen. Amin'ity anio ity riavana malala dia hiala amin'ny mofinaina isika, fandeha hifantoka amin'ny perikopa izay voalahatry ny FJKM izay natokana ao amin'ity andro anio ity. Ny ao amin'ny filazantsara no akatsika afatra amin'ity anio ity, filazantsara ny Lioka 9 andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 10:20. Filazantsara ny Lioka 9 ny andininy fa 9 ka hatramin'ny fa 10:20. Rehefa hita ny teny hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny mpianany nanontany azy ny amin'ny izay hevitry ny fanoharana izany, dia hoy izy, ianareo navela alala ny zava-miafina ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary are fa tsy hafantatra.
koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny voa dia tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny tao ao am-pony, fandrao ino izy ka ho vonjeny. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny tamin'ny kafaliana, nefa tsy manapaka ireo, fa mino vetivety ihany, ko amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia hiemitra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voagejan'ny fiahiny sy ny areny ary ny fahafinaretan'izao tontolo izao ka tsy mahavanimbo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny fananareo any havana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsarany Lioka 9 ny 9 ka hatramin'ny 15 no tenin'Andriamanitra hotoriana amintsika amin'tia anio ity. Mampianatra Jesosy ary fomban'i Jesosy mandrakariva rehefa mitondra ny fampianarana dia ataony amin'ny endrika fanoharana izany fampianarana izany. Milaza Jesosy eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 ny amin'ny fanoharana izay ataony dia ilay mpamafy hamafy ny voa, ary lazainy Jesosy fa ny voa dia tenin'Andriamanitra. Tamin'izany fampianarana izany dia sahiran-tsaina ireto mpianatra ireto ka tsy natakatra ny hevitra, ny hevim-panahy tiany Jesosy ampitaina ho amin'izany fampianarana izany. Ka eo amin'ny 15 dia nanontany ireo mpianatra ireo ny amin'ny hevitry izany fanoharana izany, ary manomboka eo amin'ny 11 dia manazava ny hevitry izany fanoharana izany Jesosy Kristy. Ny amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny fienona ny tenin'Andriamanitra, dia inona ny fihetsika na ny fomba ataon'ny vahoakan'Andriamanitra mba hahazahoana mandray tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Inona ny fihetsika na ny fomba ataon'ny vahoakan'Andriamanitra mba hahafahany mandray tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Eto ry havana dia tatsika fa misy anaky 4 ny fanoharana izay nataon'i Jesosy. Ny teny izay nafafy teny amoron-dalana, dia izy ireo izay nandre ary nandatsaka an'izany teny izany tao am-pony, fa rehefa tonga ny divoly nanaisitra an'izany teny izany hoe nandray an'izany teny izany ihany izy, niaino an'izany tenin'Andriamanitra izany ihany izy, fa tsy nifikitra izany tamin'ny tenin'Andriamanitra izany, fa nanaika nitariny Satana, nanaika noenty Satana ary nalainy Satana tao aminy izany teny izany. Tsy niorina tsara tamin'izany fandrenesana izany tenin'Andriamanitra izany. Nisy ihany koa ireo teny izay nafafy teny ambony vatolampy, dia ireo olona izay mandray ankafaliana izany tenin'Andriamanitra izany nefa tsy mamaka tsara ny teny ao anatiny. Reny le olona lazaina le hoe antanina izy rehefa makany am-piangonana, inona ny toriteny tao, nanahoana ny toriteny, tena tsara ny toriteny, nafaritra ny toriteny, tena mahay be le mpitoroteny tao. Le olona manontany inona le hafatra, fa rehefa tonga le trano mahafinaritra sy tsara ny toriteny, tsy voarainy. Raisiny tamin'ny kafaliana le izy, fa mivoaka ny varavaram-piangonana izy dia tsy voarainy izany teny izany. Misy koa ireo izay mandreny teny nefa voagejany arena sy ny filany zao tontolo zao sy ny fahafinaretana zao tontolo zao izy, hanika tsy mahatazona izy sy tsy mitandrina ary tsy mankatoa ny teny rehetra zay nylazain'Andriamanitra. Ary tsara hotsika amin'izany tantara izany ilay lehilahy mpanan-karena izay nilaza tamin'i Jesosy hoe inona ny ataoko mba handoako ny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy tamin'ilay lehilahy hoe
amidio ny fanananao dia andeha ho anaraka. Ilay lehilahy dia niteny hoe izany rehetrarehetra izany, izany didy rehetra izany efa nitandremako hatry ny fahakiloko. Dia hoy Jesosy hoe amidio ny fanananao andeha anaraka. Tena ninona le lehilahy tamin'izay? Nalahelo izy. Tsy nandray ny teny Jesosy tamin'ny finoana izy. Fa voakeja ny arenany, voakeja ny filany zao tontolo zao, hany ka tsy afaka mijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Fa teo ihany koa ireo teny izay nafafy tany amin'ny tany tsara, teny amin'ny tany lonaka, hany ka mamoa sy maharitra ary mahavanim-boa izany olona mandray izany tenin'Andriamanitra izany. Izao ry havana no afatra omen'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity. Amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra manana fo madio. Amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra manana fo madio. Eo amin'ny 1:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ireo teny tamin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara. Amen. Fa ireo teny tamin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara. Tao amin'ny testamenta taloha ry havana malala rehefa hiteny amin'ny vahoaka ny Israely Andriamanitra dia milaza mihainory Israely. Ny fihainoana teo amin'ny testamenta taloha, ny fihainoana amin'ny aratsoratra masina dia ny tsy ny sofina irery ihany no mihaino, fa ny fo no atao mihaino. Ny fo no ivo ny fihainoana, ny fo no atao andraisana, ny fo no toerana hitoerana ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy ny ao atsofina ihany, fa tsy atao ao an-tsaina ihany, fa ampitoerana ao anatin'ny fo. Ilay toerana izay sarobidy indrindra eo amin'ny maha-olombelona, ao no ametrahana sy andraisana ny tenin'Andriamanitra. Ao no ametrahana sy ny ampitoerana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa jerena ry havana malala ny teny fototra izay jerena ny teny io amin'ny 1:5 hoe teny amin'ny fo sady marina, dia ilay foa honnête, izany hoe mahitsy, ilay foa madio, ilay foa tsy misy fiatsaram-belatsy. Izany ny foa atao andraisana ny tenin'Andriamanitra. Zao ry havana malala voalaza ny soratra masina. Atao poky no eraketako ny teninao, mbaly tsy hanitako aminao. Salamo 1:1 ny andininy 1:2. Efa sitrak'Andriamanitra ry havana malala ary mampianatra antsika mandrakariva izy. Ny amin'ny fomba andraisantsika izany afatra avy amin'Andriamanitra izany, dia ny fontsika no tadiavin'Andriamanitra, andray izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fontsika dia atao hitoeran'Andriamanitra, atao hitoeran'ny tenin'Andriamanitra, ary atao hitoeran'ny fanahy masina. Ka aza sina zavatra hafa ny ao am-potsika, fa aoka mba tena ho toerana masina hitoeran'Andriamanitra. Fa izany angeny lazainy soratra masina, izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tena zava-dehibe eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Izany hoe ianao mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo madio, amin'ny fo marina, amin'ny fo tsy misy fiatsaram-belatsy, amin'ny fo mangetaheta sy maniry, ny andre ny tenin'Andriamanitra ka ankatoy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo. Fa ny olona mantsy eo amin'ny kristianina indrindra rehefa mitombo fahalalana izy, dia ara-tsaina ihany no fahalalana, fa tsy mitarina izany teny izany ao am-po izy. Mahay soratra masina izy, manana fahalalana ara-tsoratra masina izy, fa ny ao am-pony, ny fankatoavana izany teny izany, izany tsy hainy. Izany no ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity. Dia ny fahaizantsika mankatoa, ny fahaizantsika mamaka tsara ao am-pontsika izany tenin'Andriamanitra izany, ary mankatoa izany, mampiatra izany eo amin'ny fiainana. Izay le hoe mahavanim-boa. Dia ilay mampiatra ilay tenin'Andriamanitra izay toriana ho atao fampiarana eo amin'ny fiainana.
matetika rehefa manao fampianarana momba ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, fanabeazana ny ankohonana kristianina, dia hoe atomboa ao anaty tokantrano ny fiaraha-mivavaka ny ankohonana, ny famakiana sy fizarana mofinaina, dia manontany aho matetika hoe fa isaky ninona ka ianareo no mamaky mofinaina? Dia nivaly tenin'ny be sy ny maro dia hoe rehefa amin'ny alina. Dia rehefa amin'ny alina. Dia rehefa amin'ny alina nefa hidada reraka avy ny asa, dia hidada hoe atao vao aloha fa reraka. Dia efa tsy feno izay ilay ankohonana manatanteraka ilay fanompoam-pivavahana. Dia rehefa hovakiana koa ilay mofinaina amin'ny alina, dia atao inona ilay mofinaina? Ilay tenin'Andriamanitra vakiana amin'ny alina, lasa nofinofisina fotsiny. Fa ny tsara dia maraina, tahaka ny ataontsika tahaka izao, maraim-baovao, andrenesana ny tenin'Andriamanitra, ahafahanao miatrika izany tenin'Andriamanitra izany, mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Hoentinao mamakivaky ny tontolon'andronao, ampiarinao eo amin'ny fiainanao. Izany ny olona mitana ny teny ao am-po ary mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, izany ny tena zava-dehibe amin'ny fanompoana sy fandraisana ny tenin'Andriamanitra, ny fahadiovam-pontsika amin'ny fandraisana izany tenin'Andriamanitra izany. Misy manko ny olona vao mandre ny tenin'Andriamanitra dia ianona angamba tiany pastera asiana amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mila mandiny tena ianao raha tsy voakasika ny tenin'Andriamanitra. Mila mandiny tena. Fa ny olona rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro fa Andriamanitra mivantana mihitsy no miteny aminy, no miteny azy, nitarika azy amin'ny alalan'izany teny izany. Mila mahadio am-po isika amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Na ny mpitory ny tenin'Andriamanitra, na ny mpandray ny tenin'Andriamanitra, mila ilaina ny fahadiovam-po, fanananao fo marina, fanananao fo madio, mba hahafahanao mitory madio ny tenin'Andriamanitra sy mandray ny tenin'Andriamanitra madio. Misy katekista anankiray any ambanivohitra izy, mbola mpitovo izy, dia mitondra ny fiangonana io. Dia ity katekista anankiray ity manana fitiavana an'ilay tovovavy anankiray ao amin'ny sampana tanora kristiana. Rehefa rava amin'ny fanompoam-pivavahana dia hoy ity ilay katekista manitra an'ilay tovovavy, za mba manandresaka aminao. Inona pastera? Tsy pastera ny antsoina an'ireny any ambanivohitra. Inona pastera no tianao resahana? Tsy zany fa manam-pitiavana anao aho. Zany ve? Dia ahoana? Zao izy pastera, amin'ny alahady no meko valiny ianao, ka izao ny hamantarana ny valiny. Misy varavarana anankiroa eto, ity varavarana avaratra, ity varavarana atsinanana. Ka raha miditsy varavarana avaratra dia raikitra ny atsika izay, fa raha miditra ny varavarana atsinanana dia tsy raikitra ny atsika izay. Eny ary, dia lasa tonga ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady. Tara ilay tovovavy, nanomboka ny toriteny. Ka toriteny izay nitorian'ity katekista dia tao amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahatelo andiny fahina fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nandeha ny toriteny, indro niditra avy any ao anatin'ny toriteny, niditra avy amin'ny varavarana atsinanana ilay tovovavy. Ary tonga dia fantany pastera fa tsy raikitra ilay fiarahana. Dia hoe ilay pastera tamin'ny navavaratra na avy any atsinanana, fa ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra antsika lehibe izany. Tatsika fa tsy tafita ilay afatra, fa tsy nanana fahadiovam-po ity mpanompon'Andriamanitra izay nitory ny tenin'Andriamanitra ity. Ary ilay olona izay nandre izany tovovavy izay nandre izany teny izany dia tafitohana tao anatin'izany. Tatsika fa tsy tafapaka ny anatin'ny olona ilay tenin'Andriamanitra. Rehefa ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra tsy manana fo madio, rehefa ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra tsy manana fo madio, dia tsy tafapita izany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana malala, diovy ny fonao, ho fitoeran'Andriamanitra, ho fitoeran'ny tenin'Andriamanitra, ho fitoeran'ny fanahy masina n'Andriamanitra. Dia ho hitatsika fa ahavan'ny boa isika amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa ry havana malala dia izao: amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra manana
faharetana amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra manana faharetana. Eo amin'ny 5 tapany farana dia nitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Dia nitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Rehefa jerena ry havana io teny faharetana io amin'ny teny grika dia izao ny teny frantsay afaka andikahana azy: persévérance, endurance, patience. Ireo teny ireo no entiny teny vahiny ilazana izany teny faharetana izany, izay maneho toetra ny olona tsy miova, tsy mivadika, mafy tsy azo ozongozonina ary mahavatra mijoro tsy miova izy. Izany no entina ilazana izany toetra anankitelo izany: tsy miova izy, mafy orina izy, tsy mivadika izy. Izany no entina ilazany teny hoe faharetana izany. Ary tena ampianarin'Andriamanitra isika amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra hanana faharetana, ka ampitoetra izany teny izany, hiazona izany teny izany ao am-potsika, hitahiry izany teny izany ao am-potsika. Izao ry havana malala voalazan'ny soratra masina, Jesosy mampianatra: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa. Filazantsara ny Jaona 7:1-3. Ry havana malala, tena toetra maha-izy azy an'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra maharitra izany, Andriamanitra manana faharetana, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mandrakizay. Izany maha-izy azy an'Andriamanitra. Tsarovy tsara Mosesy rehefa nanontany an'Andriamanitra hoe: iza moa ianao mba hafako milaza an'ireo zanak'Israely hoe izao no naniraka? Dia Andriamanitra mihitsy no milaza amin'ny bokin'ny Exodosy: izao izay izy atzay ary mandrakizay. Izany Andriamanitra tsy miova izy, Andriamanitra maharitra izy. Izany ilay Andriamanitra izay vavantsika. Jesosy Kristy dia lazain'ny soratra masina: tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra maharitra, mandrakizay. Ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ry havana malala, isika ihany koa dia tariany izao soratra masina izao mba hanana faharetana, hitahiry tsara izany tenin'Andriamanitra izany ao am-potsika ary aharitra amin'izany ka tsy iova na oviana na oviana. Na misy ny fampianaran-diso aza dia hiazona amin'izany fampianarana sy efa nampiorenina antsika izany isika. Tena hiaina izany toetra n'Andriamanitra hoe maharitra amin'ny fanompony, maharitra amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Mahagaga ny ry havana malala fa tsy manana faharetana ny olona amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Voalavalava ny toritenin'ny pastera, be resaka koa ty pastera ty. Nefa rehefa eo am-potsiny série eo, mandeha ny épisode saison 1, saison 2, saison 3, tontolon'andro eo am-potsiny télé mijery ilay fandaharana, tsy miala mihitsy. Fa rehefa tenin'Andriamanitra tsy manana faharetana ny olona. Ary izany nge nolazain'i Jesosy hoe: raha maharitra amin'ny teniko ianareo teo mpianatra toa. Io no matarana ny olona, izay mpanara-dian'i Jesosy. Io no matarana ny olona fa mpianatra Jesosy. Dia isika ilay maharitra, isika ilay mitoetra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra, mampitoetra ny tenin'Andriamanitra ato anatsika ary miaina izany. Tsy mahafantatra fotsiny, tsy mahalala fotsiny, fa tena ampitoerina atao anatsika izany tenin'Andriamanitra izany ary ampiaritsika eo amin'ny fiainana. Rehefa manao dinika pastoraly ry havana malala na miresaka amin'ny olona manana olana dia tsy ara-tsaina, tsy morala no omena n'ilay olona fa tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'ny olana omena anazy, izany no omena azy, ampahirizana azy. Ka raha ianao no sendran'izany mpanompon'Andriamanitra mitaraina aminao, mitady fampahirizana aminao, inona ny tenin'Andriamanitra ao anatinao ao ahafahanao mampahiry izany mpanompon'Andriamanitra izany. Mila mitahiry, mila maharitra amin'izany tenin'Andriamanitra izany tsika. Fa ny tenin'Andriamanitra no tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay, ary azo iantehirana izany. Koa mahereza ry havana malala amin'ny fiainona, ny amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ny teniny toetrapetraka ao anatsika. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay ny amin'ny teny izay nomena ho anay tamin'ity anio ity.
ny amin'ny fampianaranao mampianatra anay anana fo madio amin'ny fandraisana ny teninao ka fo marina fo tsy misy fiatsaram-bilatsy fo tsy misy lonolony fa fo maniry sy mangetaeta ny teninao no entinay andray izany teninao izany ary nampianarinao ihany koa izahay anana faharetana amin'ny fandraisana sy fampitoerana ny teninao ato anatinay vonona izahay tompo anatanteraka izany siraponao izany ary indreto ny vahoakanao izay avy nandre izany teninao izany dia aoka neny fanainao masina no hitahiry izany teny izany ao am-pony anana ny fahadiovampo anana ny faharetana ary mivavaka eo azy ireo izahay ny amin'ny ananan'izy ireo fahasalamana hery sy tanjaka ahafahany miatrika ny tontolon'andro ny andraikitra izay efa napetraka ao aminy ny fivelomany dia ianao ny tompo nomba sy hitahy azy ary akina eo am-pelatananao Andriamanitra ny tontolon'andro izay hodiavinay amin'ity an'io ity mivavaka izahay ho an'ny fiangonan'ny FJKM satria miara-paly ny mpino kristianina rehetra amin'ity an'io ity ny amin'ny fitsingerenany ny orenan'ny fiangonana zava-dehibe ary fotoan-dehibe eo anivon'ny fiangonana izany ary mivavaka ho an'ny tompon'andraikitra rehetra izahay ao anatin'izany birao fohibe sy ny synodam-paharitany ny isam-pitandremana rehetra ny kristianina rehetra anana fo madio ary anana faharetana amin'ny fiainonany teninao tianay ary tompo manakambana izany mivavaka izany amin'ny vavaka nampianarina ho anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masina ny anarinao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay an'io izay anasazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hera ary mivoninahitra mandrakizay amen raiso amin'ny finoana riavana ny tsojano izay tonona sy omena amin'ny anaran'ny tompo fandriamanitra no atateraka izany ho anareo fandriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray miaranareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra iririan'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.